Tonga soa indray ianao tafaraky eto isika amin'izao fotoana fiaraha-mivavaka zao miarabanao amin'ny anaran'ny Tompo. Hivavaka isika ho an'ny namantsika Ariane Rose izay maniry ny tsotronam-bavaka ny rahavaviny Florida. Iry ny atonga izany rahavaviny izany mba ho akaikin'Andriamanitra, ho akasik'Andriamanitra ary anaiky an'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Mino aho fa misy amintsika izay miaino ihany koa no manana izany faniriana izany ho an'ny havany akaiky. Ko andeha hiara hivavaka isika ho an'izany namantsika izany sy ho anao manokana ihany koa. Hivavaka isika Tompo Andriamanitra, akory ny asan'inay satria nomenao tombonandro izay. Faly izay satria nomenao tombontsoa ihany koa mifampivavaka toy izao. Ny namanay Ariane Rose no maniry tsonam-bavaka ny tenany manokana mba ahafahany manana ny fahasalamana, ny hery sy ny tanjaka, ahafahany manaparasaka ny fahatsarahanao koa eo amin'ny manodidina azy. Maniry ihany koa izy Tompo ny idiranao an-tsehatra sika sy ny fanahinao ny fon'ny rahavaviny Florida. Andriamanitra hoe kiasika izany mpanompo vavinao izany ianao. Ataovy toy ny jiro manazava eo anivon'izany rahavaviny izany izy, ary aoka ny rahavavy izay iriny indrindra mba ho akaiky ianao dia ho voakasika amin'ny fahasoavanao ka anaiky ho isan'ireo manara-dianao, ho isan'ireo izay mino ny famonjena natolotra ao Jesosy ary atonga azy ko hanolotena ho anao. Tsy ho azy rery no angatahana izany fanirian'ny namana Ariane Rose izany, fa irina izany ho an'ireo rehetra akaikinay tsirairay avy izay mba irinay koa mba hanatona anao. Koa irinay Andriamanitra izahay izay mangataka sy manono izao vavaka izao sy ireo rehetra miaino izao fotoam-bavaka izao dia mba ho voakasika ao ka ho akaiky anao izahay, anaiky anao tompo sy mpamonjy fiainanay ary ho tonga ho isan'ny zanaka ao andovy ilay fanjakanao mandrakizay. Ny vavaka ty angatahanay noho ny hatsaran'ilay Jesosy izay maty ny solo anay. Amen.